Nietsika androany aloha zany dia ohatran'ny fanao isan-taona fifampiarabana na tratran'ny taona vaovao 2024 dia mihoana androany daholo zany ny zanakam-pelezana ao anatiny na tsy ao anatin'ilay fikambanana. Tena fety fifampiarabana tratran'ny taona ny atao androany. Zahay zany dia natsapa tao anatin'izay 10 taona mahery nitsangana fikambanana izay fa maro be ny mpiray tanindrazana tsy mahafantatra ny antagnala sy ny fombany. Dia zay no natonga ny napakevitra ny fampidinika niaraka tamin'ireo ray aman-dreny tany an-toerana mba hanoratra ilay tantara ary atao anaty boky ihany koa ireo fomba mampanao samihafa mba ho fantatry ny mpiray tanindrazana. Ny eken'ireo ray aman-dreny ireo moa zany zay dia natao ny asa dia vita ilay boky dia avoaka ny fomba ofisaly zany izy androany ary azo ny mpanjifa jifaina manomboka androany. Ity boky tia dia misy 100 pejy ary tafiditra ato anatin'ity ireo tantara sy ny tsara ho fantatra rehetra momba n'ilay foko. Dia eo ihany koa ireo zavatra maro nalovany tao anatiny vanim-potoana lava hatrany amin'ny fahampanjaka fanjanahantany sy amin'izao fotoana izao. Dia ny fehezina ato anatin'ity boky ity avokoa ary natao faran'izay tsotra sy mora vakina izy ity mba ho fantatry ny mpiray tanindrazana zany ary mba hifankafantatra tsara ihany koa ny malagasy. Amin'ny teny malagasy izy ity, amin'ny teny gasy tsotra tena natao faran'izay mora vakina. Eny amin'ny librairie zany io boky io amin'ny herinandro. Iseho amin'ny librairie rehetra eto Antananarivo.